Iaza zany ny ao anatin'ity resaka fanavoazana ity a na ny hoe fanovana dia mahita hoe sao dia tokony hovaina koa ilay fanaovana politika hoe tsy atao fanaovana carrière ilay izy zany na atao fangalana toerana hisondrotana grady haingaikaingana na azahoana toerana ambony sy ny sisa ny fandalovana eo amin'le ino dizy teo eo amin'ny seza zany ny sezanao tokony seza mandalo nefa ny anao mandray an'le tombontsoa foana mandrakizay dikan'izany tokony amboarina ilay izy hoe voalohany aloha ahafahana mijery hoe tia tanindrazana ve ilay olona raha tia tanindrazana izy a proof voalohany dia hoe foaniny tombontsoa aloha zao dia hitantsika eo zay tia ihany no mijanonao tsisy katikatra ntsony tsisy telefona tsisy ny any am-paosy no mivoaka rehefa manompo tanindrazana ianao zany akoatra mampiasa-panjakana mazava ho azy fa raha vao plasina hoe minisitra zao a le olona efa mpampianatra pikaroka dia mbola voatendry minisitra ohatra dikan'izany zany tokony hoe ny karamany any amin'ny mpampianatra pikaroka ihany a no raisiny any amin'ny minisitra fa manompo firenena izy eny amin'le minisitra satria mampiasa-panjakana raha ohatra ka gendarme na polisy na maramila dia ohatr'izay koa hoe rehefa tonga ao amin'le toerana dia tokony tonga dia ny karamany ary ihany no hoentiny ao satria ny fivorian'ny minisitra sy ny karazany nika tsy isan'andro vaky tsy maraina isan'andro anao dia hoany foana tsy dipahatra ohatr'izany koa ny eny amin'ny assemblée nationale tsy hoe fivoriana foana isan'andro vaky fa business zalahy dia ampiasainy ny anarany anaovany business sy ny karazany ka raha tena naporofo ny fitiavan-tanindrazana dia foany any daholo aloha ireo tombontsoa rehetrarehetra ireo ataovy gratuit zany hoe tsy atao carrière ntsony ny politika fa atao zay fomba ny olona miditra ao misehatra ao amin'ny politika zany dia manana ny asa fivelomana fa ny politika dia asa fanasoavana hoe ianao zany raha anao maire tsisy manara-manao maire zany fa tena tonga dia hoe ny asanao andavanandro ihany raha ohatra ianao zany any ambanivohitra manao maire ka mpamboly mangazo ny asanao a dia mpamboly mangazo ihany ny asanao fa tsisy karamana maire zany eo mety hoe andany tefisaorana kely isan-taona na anateran'ny olona kosy sy aniny ianao fa raha ny tokony ho izy tsy hoe rehefa lasa maire dia tena tonga dia lasa milliardaire daholo zavatra tsy mandeha amin'izay lohaniny zany fa fanimpona ilay izy fanimpona vahoaka dikan'izany raha solombavam-bahoaka ianao ny solombavam-bahoaka tena olona tokony mipetraka any amin'ilay toerana mamboly any amin'ilay toerana miaina any amin'ilay toerana tsy miaina ty an-taninarivo fa mitondra fotsiny ny teniny ny ataony rehefa tonga ny fivoriana na mifidy lalàna ohatra dia ho hitantsika hoe izy anyty tanindrazana hoe fitiavan-tanindrazana tokoa ve ilay izy sa anona satria zao mantsy ilay izy natao fotsiny izay fomba ahafahana liba zany sy miaina ao anatin'ilay izy mba fantatro hoe katikatra anankiray ohatrino ny vidin'ireny katikatra faran'izay rehetra ireny aty andafy ianao tsy mahavidy an'ireny za zao raha hividy V8 déjà ny V8 interdit eto France tsy afaka mitondra V8 be ireny aty hoe le V8 any Madagasikara ireny dia eto ianao tsy azo amidy aty akory ireny misy an'izany mahavidy an'le V8 tonga dia be blindage B7 B6 aty tsy mitovy mividina trano vidin'izany tsy possible ianao trano raha 5 taona ianao vao mahaloha vidina trano any Madagasikara ny olona anankiray raha tonga fitondrana izy manana building 10 katikatra feno ny tanàna sy ny sisa ka le izy tsy an'ny olona fa ny olona fotsiny dia hoe raha ohatra ianao ka tena aneo fitiavan-tanindrazana amin'izao fanavoazana sy fanovana-rafitra zao ny azy zany ny zavatra ny proposeko ato anatin'le boky ty boky ty tsy tome 1 fa le tome 3 zay manome ny solution dia hoe aza atao fanaovana carrière itsony ny fanaovana politika satria ny olana lazaiko ato amin'ity tome 1 ity dia hoe rehefa mpiasa-panjakana ohatra izy na hoe ohatra hoe na any amin'ny polisy sy maramila no tafiditra eo amin'ny fanjakana dia inona ny ataony izy tsy miala any amin'ny maramila fa mijanona any ihany izy ohatra na any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme fa ny plasiny eto ataony zay fomba moyen iakarany haingaikaingana amin'le grady sy ny sisa ahafahany rehefa tapitra ny finanana eto zany dia mipasy ato izy tsy very mandeha mihitsy zany fa raha ny zavatra proposeko ato anatin'le izy dia hoe raha ohatra ianao zany ka mpiasa-panjakana ny anao politika
ka hanao carrière ao anatin'le izy dia mila miala ianao zany any amin'ny toeranao andavanandro zay zany ny anankiray aloha faharoa manaraka an'izay na koa tonga dia apetraka mihitsy nitsotro zao hoe manomboko zao dia tsy misy tsony ny fanaovana carrière eto amin'ny politika fa ianao dia mila manana ny asanao andavanandro indrindrindrindra fa minisitra ohatra n'izao minisitra ny mandalo kely io zao 4 mois dia efa lasaka dia 4 mois ve no ohatra dia vidianana V8 nefa V8 lasa entinao mody rehefa eo zany ne tokony atao audit reny zavatra reny ohatra zao nahazo 4 be dia ay zany zao le izy zany zao mijanona ao amin'ny ministera ve izy mba misy manaramaso ve ohatra zany sady hoe le ministra vaovao koa tsy mila n'le teo aloha fa mila 4 vaovao koa tsy fantatro zany tsisy malala an'izany aloha dia tsy mahafantatra hoe aiza le izy dia ahoana dia izy manao anazy tsy any tsy fantatro zany fa manao miteny fotsiny hoe sao dia mba tokony arahamaso reny zavatra reny hoe rehefa manome ianao 4 koa hoan'ny député omena an'le député personnellement ve le izy sa ho an'ny parc automobile ny assemblée nationale dia dikan'izany raha parc automobile ny fanjakana le izy tokony afaka mako daholo zany ny olona mpiasam-panjakana rehefa andeha hanao mission ka zay le izy fa dia amina raha te haneo fitiavan-tany razana dia foan'ny tombotsoa raha te hanao fitiavan-tany razana dia ny tomobile ao Madagasikara ary carenjy vidiana jerena ny eto France zao raha mila blindé anao dia atsoy ny mpianatra gasy any dégosy ny vodovorona namboatra blindage fa manana ity izy teo spécialiste amina métallurgie ny dégosy ny sisa afaka manao blindage amin'ny tomobile carenjy nao raha ohatra ka zay ny ilaina raha tena ilaina le izy fa maninona ny tsy nen'ny gasy no vidiana fa nen'ny olona ka io resaka business hoe akare tsy mpanafatra ny ary ihany na bandekama ny eo amin'ny douane sy ny sisa fa zao fotoana no angamba ny anivana an'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe ovay amin'izay le izy mba hahafahana mampandroso an'le firenena satria any ny tena charge raha ny tokony ho izy any charge voalohan'ny fanjakana akoatra ny fianarana raha ny any Madagasikara akoatra ny éducation ny ankizy sy ny olon-dehibe dia ny hôpitaly reo zany ny tokony dépense voalohany akoatra ny karaha mampiasa-panjakana zany mazava ho azy iny efa tsy resahana fa ny dépense tokony dépense voalohany dia ny budget voalohany dia ny budget fanjakana budget an'ny fianarana ho an'ny ankizy fianarana ambony sy ny fikarohana dia ny hôpitaly hoe nanao sosialy ny sosialy iny ny hôpitaly raha tsisy ninina kinona ny sosialy eo ny sosialy zany tsy ny hoe ny mpiasa-panjakana ihany ny atao hoe sosialy na hoe nampiakarina mampiasa-panjakana dia manao sosialy mbahoaka ianao tsy sosialy mbahoaka zany sosialy mbahoaka zany tena hoe any amin'le NDB ny olona menao asa ny olona raha manao sosialy mbahoaka ianao fa tsy manome vary sy koveta raha manao sosialy mbahoaka ianao dia any amin'ny hôpitaly mila jerena hoe manampy amin'ny olona amin'ny fijaliany andavanandro amin'ny aretina zany ny atao hoe asa hoe manao sosialy ka ny zavatra tiako resahana ato dia zao ny firenena hoe misahirany latsaka katereny mba tena hoe mba hovay indray ary hoe manomboko zao aloha latsaka katerentsika dia tsy misy tsony ny tombontsoa rehetrarehetra fa zay te hiditra eo dia mianto tena miantoka any am-paosy raha te hanao député anao zany dia miantoka any am-paosy fa tsisy indemnité omenanao eo indemnité exception ny téléphone ny carburant ny sisa ajanona daholo raha zay fotsiny zao ny ajanona dia alefa any amin'ny hôpitaly ngamba ny ataoko hoe mahazo machine na fanaovana dialyse be da be ny hôpitaly rehetrarehetra eto Madagasikara na herintaona fotsiny ara za tsy miteny hoe ajanona mandrakizay fa mba hoe ao anatin'izao trosa be reny vola be reny dia sao dia mba tokony tonga dia mandray fepetra zany mesure hoe reny zareo ny vola trosantsika amin'ity firenena ty ahenantsika reny dia mba tonga ny azy hena dia tsy ajanona daholo aloha ny tombontsoa ny rehetrarehetra raha tena fanao sy tena mahasady zay atao zany tsy miankina amin'ny décision avy aty an-dafy zany tsy miankina amin'ny le excuse foana hoe pression avy any avelany fa ianao mihitsy zany hoe mitsitsitsika le rehetra fa ariary zany sy ny sisa dia tonga dia ajanona le indemnité rehetrarehetra sy ny
fanaovana an'ireny hoe fandaniam-bola reny dia hita hoe fitiava-tanyrazana ve zany satria ny tena namana tsy mandao ao anaty andro sarotra. Raha tena tian'ny tanyrazanao ianao zany a dia tsy mijery ny tombontsoanao manokana ao anatin'ny fotoanan'ny fanjakana ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka fa mijery ny tombontsoan'ny fanjakana. Io moa le tombontsoa ambony ny fanjakana mbola miverina foana le eran'ny sareraka hoe tombontsoa ambon'ny firenena izay mifanandrify amin'ny antena no azo atao. Fa tsisy an'izany fa raha mijery ny tombontsoa ambon'ny firenena ianao tonga dia hoe mahatsapa tena fotsiny hoe mba efa voky le retsintsika zay fa alao ajanony reto andamindaminy ite reto. Mijery an'ilay olona anie ianao tena matavy daholo a. Tena tonga dia tena hitanao mihitsiny hoe matavy daholo. Dia nisy nanao sangisangy taminahy hoe ahoana fijerinao an'ilay prime ministre dia hoe tsy fantatro prime ministre. Dia misangy ilay olona zany manao ironie kely misangisangy eo hoe fijeriko anazy izy tsy be kibo zany hoe mbola tsy voky ny alahelo-mbahoaka hono. Zay fahitany an'ilay izy dia zay moa zany fahitako anazy kosa aloha mbola azo lazaina hoe vaovao ihany izy satria mbola tsy be kibo dia mety tsy dia voky ny alahelo-mbahoaka loatra angamba ohatr'izay na hoe tsy mbola nandainga be loatra. Ka zay ilay izy fa raha tena tia tanyrazana tompoko a dia ireo dépense ireo aloha ajanoniny na ahafahana manao ino izy teo na ahafahana manao concertation fotsiny ary aloha hoe hanao concertation antsika gelé daholo zany ny fanampiana sy ny sisa sy ny sisa sy ny indemnité maro isan-karazany. Ka zay fa dia fotsiny rô raha mbola hiteny ihany.